Iverenantsika vaovao mahakasika ny valaretina COVID-19 ary hoany amin'ny faritra Fampitaovana isika nahitana tranga vaovao ny COVID-19 fito amby telopolo tao amin'ny faritra Fampitaovana tao anatin'ny 4 andro izao. Mila tohizana ny ezaka fiarovan tena tsy paritany valaretina ao amin'ny faritra hoe ministry ny mpiahy ity faritra ity. Nisolitena ny fitondram-panjakana nitondra vava sy fitaovana fanadiovana samihafa ho an'ny faritra V7V moa ministry ny postra nanomboka ny sabotsy lasta teo fanazavana. Tranga vaovao fito amby telopolo no hita tao amin'ny faritra Fampitaovana raha ny atotanisa farany tato anatin'ny 4 andro. Mbola vitsy raha oharina amin'ny faritra hafa ny trangana COVID-19 ao amin'ny faritra Fampitaovana ka tokony hanamafisana ny fiarovan-tena hoy ny ministry ny postra nandritra ny fitsidihan'ny faritra. Tao Kianjavato sy Antsenavolo sy Mananjary no nanombohana ny fidinana ifotony ary nitoa tao Manakarazy Vohipeno ary tao Ifanadiana androany. Satria amin'izao fidinana valanaretina sy vekan'ny l'État ny olona tratra ny aretina ity dia midina daholo zany ny ministra coach rehetrarehetra mijery sy miahy ny faritra misy azy. Ny faritra misy moa dia fatarao fa Fampitaovana dia avy any Mananjary zany mitondra zay tsirambony tanana iadinan'ity valanaretina ity. Maromaro ny karazana fanampiana nentina ao zany ny atao hoe arivava sy orona, ao koa zany ireo fanadiovana, ao ny atao pulvérisateur, ao koa ny virokila, anisan'izany koa ny savony, dia ao ihany koa ireo fitaovana ho an'ny dokotera ny atao hoe surblouse, misy izy ireo lavable, misy kosa médical, dia ao koa ireo atao amin'ny tanana. Mijery koa ny EPP atao Mananjary dia nanolotra ihany koa izay azo izay tsirambin'ny tanana koa zany nanolotra ireo atao hoe smartphone anankely ho an'ireo ankizy amin'ny EPP satria avan'ny atran'ny ankizy dia efa tokony hoentintsika mba manomboka sitraka an'ilay teo ahitao rakajy mirindra. Nandalo teto amin'ny lycée ihany koa ny tena koa dia noho ny fahasahiranan'ireo mpianatra izay ho avy amin'ny firenena dia nanolotra ihany koa zany zay connexion internet mandritry ny herintaona ho an'ilay mpianatra. Nisy ihany koa araka izany ny fampitaovana ho fanatsarana ny sehatry ny fanabeazana tao amin'ny faritra Fampitaovana. Anisan'ny sitraka izany sekolim-panjakana tao Vohipeno sy Mananjary. Adidy andraiketany fitondram-panjakana ny fifanohanana sy ny firaisan-kina amin'ny fisiany izao valanaretina izao hoy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra.